tanaka visy havanana isika ary tsy afa-misaraka amin'izao dingana lehibe izay ho lalovan'ny firenena malagasy izao. Ny anteninay dia tsotra, isika miaraka no atotosa ny programan'ny président Maïolina. Isika mifanampy sy mifanohana no ahatanteraka ilay fandraisana lehibe izay tsy ho ela intsony. Andro sy volana sisa no isaina dia hiara iorakoraka fandresena isika. Manao antsoava aho, betsaka ny mankany, betsaka mety hiditra ao anatintsika ao anakorotana izao laminasa efa manomboka izao. Aza mety ho akorotany devolo satana. Fa aoka ifandray tanana mandrakariva satria tolona iray ny ombonana ary fandresena iray no katsatsika. Koa dia mirary indrindra raha mirary itoy izao fifanohanana izao ary atsoko voaka malagasy iray manontolo mba hifanohana amintsika anovany tantarany firenen'ity ka ho resy tokoa fantrana, ho resy ny ratsy rehetra ary hiainga ny firenena malagasy. Makasitraka tompo grasy tompo favy. Ampy zay ny fametrahantsika mpanao politika zay mpandroba, mpangalatra, mpanao kolikoly sy ny sisa ratsy rehetra eto amin'ity tany Madagasikara ty. Atomboko amin'ny tenako ny fitsanganana vavolombelona fa raha olon-dratsy aho tsy tafatsangana teto fa tsy maintsy misy devolony hozongozona tamiko. Matoa mijoro eto afaka mikabary eto ny tenako dia olona madio tanana ary anisan'ny singa iray tena mavesatra dia mavesatra ny safidianan'ny président Maïolina, ny safidianan'ny GFFM, ny safidianan'ny KMPM ho directeur de campagne dia izay fitiavana ny fahamarinana zay, izay fitiavana tanindrazana zay, izay fijoroana amin'ny marina zay. Ary izany zavatra tany saiko zany dia ao amin'ny candidat sika daholo, ao ny fahamarinana, ao amin'ny fitiava tanindrazana ary ny tsy tovizany amin'ny candidat rehetra dia inona ianareo ny pahatahorana an'Andriamanitra. Satria izay mpitondra ny mpandimby teto dia tsy matahotra an'Andriamanitra satria matoa mbola mijaly ny vahoaka malagasy dia vahoaka an'Andriamanitra reo ary ny olona nampijaly azy zany dia olona tsy natahotra an'Andriamanitra. Ka noho izany mitaona tsika rehetra eran'ny vazatany mba hanohana ny candidat Maïolina. Mbola misy ireo mpamendrifendry, mpandrebireby milaza manaratsy ny candidat. Tsy hamaly azy ireo isika fa tsotra ny teniko tatavan'izy ireo ny moka pately ny rameva satria ny mpiangona ato amin'ny fiangonana apokalipsy dia olona manana mahizy azy. Misy magistrato, misy administrateur civil na tsy mpiangona dia manatrika miary manaiky hiaraka amin'ny président Maïolina. Misy généraly ato, misy colonel, misy mpampianatra, misy ny olona karazan'olona zay misy eto ambonin'ny tany. Tsy adalakoly ianareo manaraka azy. Sanatrian'ny vavaladiny lela zany. Fa sambatra ny firenena dia ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamaniny dia ny olona nofidiny zany. Tsy afaka ny anana fiadanana sy fahasambarana itsika raha tsy Jehovah Andriamanitra ny manapakasy. Ka izy ara ny olona afaka hitondra zany eo am-pelantanan'ny tompo. Ny mpanompo sampy ve, ny mpangalatra ve, ny mpandainga ve, ny olona tsy mino an'Andriamanitra ve, tsy fantatro fa raha izany ny afaka hitondra ny firenena ho an'Andriamanitra dia toano izy fa dia ho sambatra itsika. Nefa ho ianao manao hoe mazava ho azy zany fa raha mbola te ho sambatra itsika ka ho tonga eo am-pelantanan'Andriamanitra zao firenena izao dia izay olona nofidiny sy matahotra ny anarany aoka izany ho apetrakatsika eto amin'ity fitondrana ity. Maro ny manana diplôma
maro ny manana vola amina miliara, maro ny manana fahalalana, maro ny manana fihetsiketsehana, maro ny mahay miteny zay efa nifandimby tao anatin'izay 50 taona izay fa irahantsika mahita ny fokany fa niady nikisitra ny firenena. Andao hoe hovaitsika ny fitondrana, andao hoe hijerinaytsika iza ny olona afaka nolotra ny firenena ho an'i Jehova. Maray fanapahan-kevitra ny pasteur Mayolina mpitarika amin'ny fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara fa hirotsaka hitantana an'izany izy. Maro no miteny manao hoe pastero rehefa niasa n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ataovy dia ataovy fandraram-pirenena alohan'ny mpanao politika. Nataon'ny mpanao politika ny fitondrana fa miady kisitra ankehitriny. Satria nahoana tsisy Andriamanitra angamany. Raha nandinika amin'ny Baiboly ny tenako ao anatin'ny mahapastera dia hitako fa ny firenena nentin'ny zanak'Andriamanitra tahaka ny Mosesy izany ny tona fanesena. Ny firenena no entin'ny Davida natao mpandraka izany ny tafavoaka. Ary na ny firenena izay nentin'ny Herôda raha dia nampitaraina ary zany natonga an'i Jesosy nidina teto tany mba hitondra famondrena ho an'ny voaka ka natonga anazy ny tenina hoe mpandraka ny Jiosy. Tsy niteny izy hoe mpandraka ny famondrena mpanota fa mpandraka ny Jiosy. Nidina mihitsy Andriamanitra satria nahoana efa lavitry ny tanan'Andriamanitra ny firenena. Fa ankehitriny tsotra ny navalin'Andriamanitra manao hoe fa raha ny oloko izay novidiko fa tsy ny mpanao politika ny teneniny, tsy ny olona manam-bola ny teneniny, fa raha ny oloko izay novidiko izy ny tenin'Andriamanitra no avy anetsy tena ka hivavaka hitady ny tavako dia ho avy aheno ny feon'ny kamelan'ny elony ary anasitrana ny firenena. Marary Madagasikara amin'izao fotoana izao, marary Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy miaiky na mpitondra teo alohana ny mbola hitondra fa ao anatin'ny Kristika ao anatin'ny sarotra. Mitady fitsaboana izy. Tsotra ny tenin'Andriamanitra ny olona izay novidiny ny alao hitatana fa hoeno ny feon'izy ka dia anasitrana. Pasteur Mayolina, hirotsaka filoham-pirenena ianao. Fantatsainy ny andohanao fa olona niaina tao anatin'ny fahorian'ny malagasy mahalala ny zavatra tsy nisy. Tena kely ny andohanao fa ny Baiboly kosa milaza fa ho lehibe ny faranao. Ahoana ny atateraka izany? Tsotra ny tenin'Andriamanitra izay nitondra ny zanak'Israely mivoaka tao anatin'ny fahoriana. Aza matahotra fa mandrosoa fa izany adinareo fa ianareo angina. Ary dia namafisiny Jesosy izany teny izany nanao hoe arindrana ho mpandresy ary manoatra anao mpandresy amin'ny alalan'ilay ivavahanao dia Jesosy Kristy izany. Raha izy nitsotrahan'ny pasteur fa ninona fitaovam-piadiana amelezana anao sy fitaovana anakanana anao tsisy ambinina izany. Ary ny lela rehetra izay mifanohatra sy miady anao dia resena lahatra izany lova avy amin'i Jehova ho tahian'Andriamanitra ianao pasteur, ho tahian'Andriamanitra amin'ny fiangonana, ho tahian'Andriamanitra amin'ny firenena. Sotra ataoko lahy, sotra ataoko vavy.